brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
fratelli sorella si pakateleng adinadina di firaliswa buat sekali jadi imam pengatri pengalam neva tudia yang jauh memiliki fulan jauh kemudian mereka sekali datang dari mana sana dari sana miraj di miraj anu di sana sekali nakal ada sana mana dari yang sekarang tudia bersani toko dengan guru siori saya makasih kakak bulan makanya bagi saat kita memandang sekarang yang sangat sekarang ada di umat melangkah Sini panai mas,
dia miarahaba hanareo miasa avy amin'ny Hainao Manjera tonga eto amin'izao fanamariana ny fetiny Noely taona 2020 izao. Ary araka ny voalazanao teo fety lehibe tokoa moa ny fetiny Noely indrindra ho an'ny fiangonana katolika maneran-tany. Andro ankalazantsika manokana izay naterahan'ny mpamonjy an'izao tontolo izao ka fety ho an'ny rehetrarehetra izany na dia eo aza ny tsy kristianina indrindra antsika kristianina mankalaza io fetiny Noely io amin'ny fomba miavaka. Ka ny zavatra tegna nampiavaka tamin'ity taona ity io moa ny izao magnomagna izay taon'izao bily ankalazana ny 2020 izao natomboka omaly tamin'ny sasakalina moa zany tagny Roma tagny amin'ny Saint-Pierre any Vatican ary nombona ambavaka ho an'ny fiangonana masina katolika eran-tany. Ka izay agnisan'ny nampiavaka azy miaraka mombombavaka amin'izay fidirana amin'ny fankalazana ny taon'izao bily taona izay indrindrandrindra iompana amin'ny fivavahana itaonany olona hitodika amin'Andriamanina, hitondrany olona mba hanao fomba fijery hifikitra amin'ny Jesosy Kristy, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana ka afahana mandresy ary tegna hotody hitanteraka tokoa hoe tivain'ny fanantenana izay ankalazaina izay. Manaraka n'izany raha tsongena manokana ny teto amin'ny Notre Dame de Lourdes efa maromaro taona lasa zay mbola tsy ary nisy vahoaka vory-lanina toy izao teto Notre Dame de Lourdes. Ny mpanomana nanao enatsy ho zavatra tamin'ny fandravahana na ny décoration ny fiangonana indrindra ny ao anaty ary ety ivelany koa ahitana ny sombiny amin'izany ary ny rehetrarehetra ihany koa samy niezaka naneho ny hafaliana tamin'ny sorona masina ka hita fa samy nifantoka daholo an'izay fankalazana ny fetiny Noely zay ny kristianina rehetra eto amin'ny Notre Dame de Lourdes. Fa ny azo ambara zany vory-lanina ny kristianina tamin'ity fankalazana Noely indray mitoraka ty teo moa zay fanomanana ny taon'izao bily zay teo ihany koa maro noho ny fomba tamin'ity fankalazana ity ka zany nahatonga ny olona maro tonga teto. Koa ny afatra dia zay tenin'ny fahazavana tenin'ny fiainana lazaigna tamintsika rehetrarehetra eran'ny vazatany ho tonga hanofo tokoa Jesosy Kristy ho tonga fiainana ary haza matahotra ny fahazavana izao tontolo izao eo amin'ny fiarahamonina amin'ny fianakaviana eo amin'ny sehatry ny asa eo amin'ny sehatry ny firenena ary ho an'ireo izay tsy mahalala ny fisian'ny Noely ary tsy mahafantatra koa tsy misy ny Noely miarahaba an'ireo mba hitodika amin'ny valan-tokan'Andriamanitra agnaradia an Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra tsy mandao atsika ary maniry teonina mandrakariva ao amintsika izy ka ny fiainana fiangonana manontolo ho tahaka an'ireo mpiandrondry andeha hitondra ny vaovao mahafaly hitondra ny fiainam-baovao agny isam-baravarana isan'ny tokantrano isan'ny sokajin'olona tsirairay avy agnambara fa fahazavana tokoa Jesosy Kristy eo an'ifitsika. Sokatra tamin'ny fomba ofisial zany fankalazana taon'izao bily any tanan'ny Papa ho an'ny fiangonana katolika eran-tany ny afatra teompambara kristiana rehetra dia mirary ny rehetra mba hampitombo ny fitiavam-bavaka. Rehefa mitombo ny fitiavam-bavaka hitombo ny finoana ary rehefa mitombo ny finoana hitombo ny fikirana amin'ny Jesosy Kristy ary ahazo hery ahazo forsa fankahirezana ahazo
izay herim-panahy ary raha manana herim-panahy atsika miatriky izao fiainana lalobitsika satria afaka mijoro mandrakariva itorony marina, itorony fahazavana ary itorony itsiny amatsika ka manentana ny rehetrarehetra mba tena hanamafy ny fivavahana ampitombony foloana anomanantsika tanteraka izany taon'izao fily zany mivavaka fisambatan'olona isan'ny fianakaviana isa tokantrano eny na dia eny amin'ny sehatra maro isan-karazany zany ny afatra tena amin'ny tena ary indrindrandrindra izay afatra ho antsika rehetrarehetra ihany koa dia mandeha hitady zay mbola tsy ao anaty vala totika amin'izay isokafana moa zay tamin'ny omaly amin'ny fomba ofisialy tagny Roma dia manasa antsika rehetrarehetra ihany koa ankalaza amin'ny fomba manitriketrika amin'ny fanokafana ofisialy amin'ny isaky ny diosese amin'izany taon'izao bily zay ka ny tsika ty Toamasina moa ankalazaina amin'ny alahady herin'ny androany pasika miroapolo Desambra ka manentana antsika rehetrarehetra ho tonga ara-potoana agny amin'ny Jedo agny amin'ny Miami agny fotoagnantsika na ny mamonjy vavaka maraina foya rehefa mirava dia samoany ary andeha nokatra ny varavarana masina agny amin'ny katedraly rehefa manomboka zany fotoan-dehibe zay andreny tsodrano avy amin'ny kardinala ihany koa sy ny teny hozarena amintsika teny mamy teny ny fiainana amin'ny alalan'ny soratra masina hoentina anentanana amin'ny rehetrarehetra amin'izany mahereza mazotoa ary mirary antsika jiaby ho tonga maro tsy ankanavaka andeha hanokatra izany taon'izao pily zany hiarahana amin'ny ray aman-drenitsika son éminence cardinal Désiré Sarahazana archevêque Thomas. Ny Apaliana no tena nampiavaka androany satria totosa tao amin'ny fofiana Apaliana sy firasakena kristiana ny Christmas izay fankalazana Noely natao teto amin'ny paroisse Notre-Dame de Lourdes. Feno dia feno kristiana tonga ary maro dia maro ka faly ary fanokafana tao jobily fadimy amby roapolo sy roa arivo dia izay aina vaovao fomba finoana vaovao noentina manamafy iray ny fanarahandehan'ny Kristy izay teraka androany ka dia izay eto amin'ny paroisse Notre-Dame de Lourdes aloha dia faly mandray manokatra izao Noely ny fanokafana taonjobily dimy amby roapolo sy roa arivo ary ny fanentana kristianina mba hiditra roso bebe kokoa amin'ny fanarahandehan'ny Kristy fanafidirana ao anatin'ny bebe koa ny tena finoana ary mientana amin'ny kristianina mba azoto hivavaka any tokantrano mirary ny soa mirary ny tsara mirary ny Noely sambatra ho antsika tsakanavaka izay manaraka izao fahitalavitra zao dia Andriamanitra ny anome aina vaovao antsika fanantenana ho antsika mandritra ty Noely fankalazana ny taonjobily. Hitako tena finaritra ny sorona masina tandroany dia na tena finaritra anazy zao tamin'ny Noely ty dia chorale nihira ikeko hoe ny tonondrehetra tandroany fa tsy nandiky anjara firy tamin'ny resaka fikarakarana ny lamesa sy ny liturgia dia hitako hoe tsara be dia izy indrindrindra moa tamin'ny filigrane tamin'ny hira sy natao rehetra teo. I wanna wish you a merry